Ry havana ho ampinono aminareo hatrany ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra misaotra fa noho ny fitiavanao dia avozinao isan'andro ny famindraponao matoa izay tahak'izao. Misaotra indrindra ny amin'izany amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny androm-piainanay rehetra dia avozinay koa ary ny fanoloranay ny fiainanay mba hanjakanao Jesosy Kristy. Ka hitarihan'ny fanahy masina anay amin'izay atao rehetra mba hanomezanay voninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny olona anankiray indray izay ho jerentsika anio ry havana, nandeha teo an-tongotry Jesosy dia ilay vehivavy anankiray, vehivavy jentilisa. Izao ilay tantara ao amin'ny filazantsara arakan'i Marka 7, 7:20 ka hatramin'ny 10. Nandeha tany amin'ny sisin-tanin'ny Tiro sy Sidona Jesosy, izany hoe efa any avaratry Palestina izany ary efa mandray ny faritanin'ny jentilisa izany. Dia tamin'izay indrindra no niseho ity tantara ity. Andiha vakiana aminareo ary ilay Marka 7:20. Fanaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandre ny amin'ny Jesosy izany io. Ny zanany vavy tanora dia azo mpanahy maloto dia nakao ka niakohaka tamin'ny tongony. Izay izany ilay Marka 7:20. Ry havako, rehefa nahita an'izany Jesosy dia niteny hoe tena tsy mety kosa nanaovany sary teny hoe aleoloha ho voky ny zaza zay vao omena ny amboa kely na ny alika kely ny sakafony. Dia tsy nanaiky ilay ravehivavy izany satria ilay zanany azo mpanahy maloto io any an-tranony any, any an-tokantranony any hoe na izany aza dia izao ny alika kely kosa mba afaka mihinana izay poto-mofo latsaka ao ambany latabatra ihany. Dia teo izany nahitany Jesosy ny finoan'ity vehivavy ity ka naharesy lahatra azy. Dia rehefa tonga tany an-tranony ity vehivavy ity izany, hitantsika ity renim-pianakaviana ity ao amin'ny 10 dia niala ny demonia sitrana ilay zanany vavy. Ry havako, zavatra roa no tsara tsoahantsika ao anatin'izany. Voalohany, jentilisa nandre ny amin'ny Jesosy ka tonga nitady azy ity vehivavy sy ireo foinika ity. Inona no dikan'izany? Rehefa nandre ny amin'ny Jesosy izany dia nanana finoana koa izy fa hasitrana ny zanany, na dia tsy miaraka aminy eo ary hoe ny nambarako teny am-piandohana teo io zanany io izay azo mpanahy maloto demonia any an-tranony any. Izany finoana lehibe izany hoe tena mandeha mitady any tompo mihitsy, ary indrindra vehivavy jentilisa ry havana dia azo ambara hoe nahatohina na nahambabo any Jesosy Kristy izany ka nanafahany, namonjeny, nanasitranany an'ity zanany vavy ity. Zava-dehibe ny fananantsika finoana an' Jesosy Kristy ry havako. Faharoa izay tsara hotsipihantsika eto koa dia izao: sady niakohaka teo an-tongotry Jesosy ity renim-pianakaviana ity no mbola nohary ny tompo tamin'ny amboa na alika kely ihany koa izany zanany, na hoe ny reniny koa tsy maninona ry zareo izany. Ry havako, izany vao mainka nampisisika fa tsy nahatezitra an'ity renim-pianakaviana ity, ary izay mahatonga anazy izany miteny hoe ngamba ry havako tsisy fanetretena lehibe ohatran'izany hoe sady eo an-tongotry ny tompo ianao nefa ataon'ny tompo tsinotsinona dia nefa mbola misisika ihany. Izany dia tsara ho ianarantsika satria misy ny olona tena mora tohina ary teny kely mety tsy fanahiniana na tsy nampoizin'ilay niteny koa ao am-piangonana na mpiara-miasa any amin'ny sampanahany sy ny sisa, dia efa tonga dia mahatezitra ary mahatonga ny sasany hoe tena hoe mijanona aza tsy dia miditra any amin'ilay sampana intsony, na koa hoe za tsy hiditra ao amin'ny fiangonana intsony sy ny sisa. Raha ny amin'ny tompo ry havana dia tsara ianarana ity nataon'ity vehivavy ity. Fanetretena lehibe izany ary manaiky noho ny amin'ny tompo tsy mora tezitra ary tsy mora toy. Irariana ry havako
mba ho amintsika tsirairay avy indray zany ianarana avy amin'ity vehivavy Siro Foinikety Siro Fenisiana izay nanana zanaka tsy salama marary any an-tranony any nefa dia nahazo fanasitranana avy amin'ny tombo. Dia mahireza ry havako, mahireza amin'ny tombo fa mianatra mandrakariva tsika ao amin'ny sekoly fiarahan-dalana amin'ny tombo. Amen. Vavaka isika. Tompo, ampianaro mandrakariva izay ahay hanetry tena. Ampianaro mandrakariva izay mba tsy ho mora tohina Tompo, tsy ho mora tezitra amin'ny fanomponanao, amin'ny fiarahana amin'ireo rahalahy sy anabavy miara-manompo. Fanahinao masina ny hiasa aty anatinay tanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.